le mahita anareo raha lazany tena hita mihitsy hoe ianareo a dia anisan'ilay piray tsy kombakomba amin'ny mpamadika tanindrazana ary piray petsapetsa amin'ny mpamitaka ny vahoaka malagasy. Ny antony masy dia zao sarotra be ne zany accusation-nao zany Andriamatoababa e. Ity fandarana manokana tao amin'ny Hainao Manjery TV Plus ty no anisany antony anankiray namotehany fitondram-panjakana ny fiainana Albana Kotaroso manokana ivelan'ny tontolo politika. Lohahevitra maromaro no natao adihevitra nandritra ny fandaharana dondresaka tao amin'ny TV Plus Madagasikara. Fa ny tena nisongadina dia ny lalàna mifehy ny zoam-pirenena malagasy. Efa hita mazava hoe vazaha i Andrajoelina, fa nahoana no olona anankiroa reto mbola miaro an'Andriamatoa Andrajoelina bontolo be zao. Ka zay nahatonga Albana Kotaroso manokana ny teny mahitsy mivantana amin'ny senatera Tahina sy filoha lefitry ny TGV nasionaly Augustin. Ianareo miray mipetsapetsa amin'ny firenena mpanjanaka, miray tsy kombakomba amin'ny olona mpamadika tanindrazana ary manaiky ataon'izy ireo fitaovana hiaro ny tombotsoan'izy ireo. Mbola tsy tapitra akory ny fanehoan-kevitra Albana Kotaroso tonga dia nitapahany Augustin filoha lefitry ny antoko politika mapara nasionaly. Fa zao kosa nefa mahasosotra ao anatin'ilay izy a le mahita anareo raha lazany tena hita mihitsy hoe ianareo a dia anisan'ilay piray tsy kombakomba amin'ny mpamadika tanindrazana ary piray petsapetsa amin'ny mpamitaka ny vahoaka malagasy. Ny antony masy dia zao sarotra be ne zany accusation-nao zany Andriamatoababa e. Mba afaka miteny kio ne zay e. Afaka miteny kio zay. Ny candidat hoananao tompoko dia lakotsiny ahako. Fa olona tato ambonina politika eto aminay no nivadika anakany aminao. Iza zao mipiray tsy kombakomba eto ambonina tabatra eto. Fa alao tsy hoentsika any le resaka. Raha andeha amin'izay lalana izay tsika afaka mandeha tsika marina sady mivantana no mahitsy zany fitenin'ny Albana Kotaroso zany ary manindrona ka zay nahatonga azy nanapaka zany teny zany. Tsy hitany reto mpanaradiana Andrajoelina reto ny hamalinan'ny Albana Kotaroso satria ny fiteniny dia mahitsy ary marina ary manindrona. Ny hevitra mba hitan'ny sénateur Tahina sy Augustin dia ny hoe Albana Kotaroso piasan'ny Air France nefa izy tsy mankasitraka ny Andrajoelina mizaka zoam-pirenena frantsay. Ho an'izy roa lahy reto dia nosokajiana izy ireo hoe Albana Kotaroso dia mankala frantsay nefa izy miasa ao anatin'ny compagnie Air France. Raha milaza ianao mpamitaka mpamadika za mba te hangataka anao androany rahalahy azonao atao midémissionna amin'ny asanao compagnie esanao aiza ary mamelona an'izy ianao miasa miara France any ianao e. Rehefa mampiodina an'ilay iza mpanohy frantsay zao. Iza mpanohy frantsay eto amin'ity plateau orinasa io ianao Andrajoelina no painy fa mpamitaka izy miasa miara France mpanohy compagnie frantsay tsam tsara dia koa tapitra ny anjany fitenenan'ny sénateur mbola tsy français ny enjehanao ça ce qu'on appelle cracher dans la soupe. Nanomboka teo dia nanomboka ny famotehana ny fiainan'ny Albana Kotaroso manokana ivelan'ny tontolo politika ary naomby izany. Ankehitriny mampalahelo fa voaroka tsy ho piasan'ny Air France intsony i Albana Kotaroso filoha mpanorona ny APM no ampangaina ary no endrikendrehana ho nitondra anaran'ny compagnie Air France nandritra ny adihevitra politika izay nataony. Sia mpandray anjara tao anatin'io adihevitra io laza manao hoe ianao milaza nitsikera ny zoam-pirenena ny filoha satria voaresaka tao anatin'ny fandaharana io hoe izahay atao anatin'ny antoko politika madio ary ny tenako dia tsy manaiky no hoe olona nanary ny zoam-pirenena maha-malagasy azy ary olona tsy malagasy ho candidat filoham-pirenena dia niraisin'le mpandray anjara atao anaty adihevitra le izy hoe ianao mitsikera frantsay ianao tsy tia frantsay kanefa ianao miasa ao amin'ilay orinasa izay tsotonao ianao ary dia chef d'escale ny orinasa io teo aho zany no tsy maintsy nanitsy ho iaho satria raha tsy nahitsiko izay zavatra izay dia amin'ny teny frantsay dia hoe usurpation de fonction no natao satria ny tenako iaho dia tsy chef d'escale fa mpiasa madinika
ao amin'ny orinasa izay lazainao io. Teo ny fototra ny fiampangana faharoa ny fitenenako hoe mpiasa madinika honya dia manaika zany fa mpiasa madinika ilay orinasa ka noho izany dia amin'ny anaran'ilay orinasa koa no mipetrahanao teo ka noho izany dia voasazy ianao satria amin'ny anaran'ny orinasa no anaovanao politika. Laviko zany zay satria amiko dia hoe modification en mal na altération des faits réels no natao tao anatina izay zavatra izay. Satria voaresaka tao anatin'ny fandaharana io hoe izahay atao anatin'ny antoko politika madio ary ny tenako dia tsy manaiky no hoe olona nanary ny zoam-pirenena maha-malagasy azy ary olona tsy malagasy ho candidat filoham-pirenena. Dia niraisin'le mpandray anjara tao anaty hevitra le izy hoe ianao mitsikera frantsay, ianao tsy tia frantsay kanefa ianao miasa ao amin'ilay orinasa izay tsotonono. Ianao ary dia chef d'escale ny orinasa io. Teo zany no tsy maintsy nanitsy ho iaho. Satria raha tsy nahitsiko izay zavatra izay dia amin'ny teny frantsay dia hoe usurpation de fonction no natao. Satria ny tenako iaho dia tsy chef d'escale fa mpiasa madinika ao amin'ny orinasa izay lazainao io. Izany rehetra izany dia tsy tongatonga ho azy. Tsy ny compagnie Air France no nanana heritreritra androka ny Albon Rakotoarso, fa nidina ifotony izy ireo avy tao amin'ny présidence nanao tsindry tao amin'ny compagnie Air France izay miasa ito amintsika ary nandray fanampan-kevitra androka ny Albon Rakotoarso. Satria rehefa nisy zany ilay tsindry avy any amin'ny fiadidinan'ny repoblika nisy ilay taratasy ny toerana izay niandreketany na ny délégué du personnel io na ihany koa ny tale général'ny orinasa dia fa lany daty azay fitsipika anatiny anasaziana zay. Faharoa, ny lalàna mifehy fandroana mpiasa anankiray dia misy ambaratonga ny rafitra arahina na procédure ary fantatsika tsara ao anatin'ny sehatry ny asa dia ny fandroana ny mpitarika syndikaly anankiray ihany koa dia vao mainka misy fitsipika lalindalina kokoa. Izany rehetra izany nefa dia tsapako amin'ny mpiasa ao anatin'ilay orinasa ny tenako fa tsy nohajaina araka ny tokony ho izy. Manarak'izay, izaho zany eto dia mahatsapa hoe ny démarche natao tao anatin'ity fandroana ity dia raisiko toy ny licenciement abusif, izany hoe tsy ekeko ary laviko. Raha jerena ankaiky ity afery ity, tsy ara-dalàna ny fandroana any Albon Rakotoarso tsy ho mpiasan'ny Air France intsony. Voalohany, misy procédure maromaro no arahana zay vao afaka mandroaka mpiasa anankiray ny compagnie Air France. Faharoa, i Albon Rakotoarso dia membre ny syndicat ny mpiasa, izany hoe tsy azo atao ny mandroandroaka fahatany any Albon Rakotoarso, nefa ny tena zava-nisy ny niany no hitsakitsahana izany. Eto ampamaranana, efa hita miariary, efa mioapefy ny zavatra ataon'ity fitondrana ity, efa miditra amin'ny fiainan'olona manokana ivelan'ny tontolo politika izy ireo, mamotika, manafay ho an'ireo izay say maneho hevitra manohitra ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena. Iarahantsika mahita ny nahazo an'ny Albon Rakotoarso manokana, mampalahelo satria tolona tsy fanekena ny Andry Rajoelina manana taratasy vazaha irotsaka ho fidiana filoham-pirenena no antony zao rehetra zao dia tsy mijanona ary tsy hijanona amin'ny tolona izay efa natao i Albon Rakotoarso. Tsy ekena ny olona manana taratasy vahiny irotsaka ho fidiana filoham-pirenena na koa hifaninana amin'ny candidat malagasy. Ary etony koa dia amafisiko fa tsy ekenay raha olona tsy malagasy izay efa nanaro ny zoam-pirenena maha-malagasy azy no candidat ho filoham-pirenena izay fototry ny olana rehetra ny fandraisako azy an'izao fandroana amin'ny asako izao. Miantso ary ny tenako ankehitriny, miantso ny mpiasa malagasy rehetra na ao anatin'ny syndicat na tsy ao anatin'ny syndicat. Mitodika ihany koa indrindra amin'ireo syndicaliste ao anatin'ny syndicat. Miantso an'ireo mpiasa izay mahatsapa antso-jay na fampiorona na fandrahonana
na ataon'ny orinasa io a na ataon'ny avenivelany. Eto ihany koa ny tenako amin'ny mahafolony atao politika madio dia mampitandrina sahady fa izao ny zava-misy a rehefa ny fitondrana tsy mahazaka ady hevitra ka dia mitondra tsindry amin'ny fandroananao any amin'ny asanao.